Malagasy kristianina ve ianao sa kristianina malagasy? Faly miarabanao ny tenako atao anatin'izao fandarana fantarony marina izao a. Izay no loha hevitra ho zaraintsika androany hoe malagasy kristianina ve ianao sa kristianina malagasy. Misaotra an'Andriamanitra ny tenako fa anisan'ny malagasy a, ary ianao ihany koa izay malagasy rehetra manaraka an'izao fandarana izao a. Tena tsara ny malagasy ary tsara ny maha-malagasy antsika sy ianao a, isaorana an'Andriamanitra izany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe malagasy kristianina ve ianao sa kristianina malagasy? Izany hoe ianao ve ny maha-malagasy ianao mandeha aloha vao ny maha-kristianina sa ny maha-kristianina no mandeha aloha vao ny maha-malagasy? Ny malagasy kristianina dia ny maha-malagasy azy no mandeha aloha. Misy fotoana izy tsy fantatra mihitsy hoe kristianina rehefa any amin'ny toerana sasany ihany a, rehefa any amin'ny sehatra sasany ihany a, rehefa any amin'ny fomba fanao sasany ihany a, na amin'ny fitondran-tena sasany izy dia tsy fantatra mihitsy hoe kristianina. Izay zany a no atao hoe malagasy kristianina. Indraindray ihany vao fantatra ary indraindray ihany vao ampisehoany maha-kristianina azy a, fa indraindray izy menatra mampiseho an'ilay maha-kristianina azy. Ny kristianina malagasy kosa dia ny maha-kristianina azy no mandeha alohan'ny zavatra rehetrarehetra, ka n'aiza n'aiza toerana misy anazy a dia fantatra foana hoe kristianina izy a, satria ny kristianina azy a, maha-kristianina azy no mandeha aloha amin'ny zavatra rehetra. Izay no kristianina malagasy. Jesosy dia miteny any amin'ny Matotoko 5 hoe aoka hazava eo mason'ny olona ny fitondran-tenanareo mba hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Izany hoe tokony hazava eo mason'ny olona ny maha-kristianina antsika, tokony iseho amin'ny olona rehetra, ampisehoana ny olona rehetra ny maha-kristianina antsika. Aza menatra ianao mijoro amin'ny maha-kristianina anao, fa n'aiza n'aiza toerana misy ianao, na any anatin'ny fetim-pianakaviana, na any anatin'ny toeram-pianarana, na any am-piasana, dia mijoro foana amin'ny maha-kristianina anao a, satria ny maha-kristianina dia tahakany hoe etikety anankiray izay entina any amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy antsika, n'aiza n'aiza misy antsika, dia ny maha-kristianina antsika dia entina any amin'izany toerana rehetrarehetra izany. Ary ity ihany koa ny zavatra anankiray hoe ny maha-malagasy tsy mahavonjy ny fanahintsika sy ianao a, fa ny maha-kristianina no andovantsika fiainana mandrakizay. Ny maha-malagasy ianao dia mandalo miserana ihany, satria amin'ny fotoana ianao eto ambonin'ny tany a, dia izay no maha-malagasy ianao, fa rehefa miala eto ny olona anankiray dia tsy mikaonto intsony izay maha-malagasy izay. Ka mbola tiako averina aminao ny fanontaniana hoe malagasy kristianina ve ianao sa kristianina malagasy? Izay ny fandaharantsika eto amin'ity androany ity a. Ankasitrahana ianao no nanaraka hatramin'ny farany a. Tahin'i Jesosy daholo.